Miisa 5,2 ireo mpitsabo mpanampy afaka manatevin-dahatra ireo mpitsabo manoloana ny ady atao amin'ny valan'aretina COVID-19 raha nambaran'ny filohan'ny syndikan'ny paramedy androany. Mila apetraka mazava ankilan'ny fifanarahana tokony atao ary tsy fifanarahana ara-taratasy fotsiny ihany fa moka didim-panjakana mihitsy hisorohana ny mety faniliana atao azy ireo rehefa any aoriana. Ara-mariana aloha tsy sanatria manenjika olona izahay na manaratsy olona fa be loatra ny zavatra tenenina eto amin'ny resaka ara-pahasalamana fa tsy tanterahana dia miaya foana ny mpiara-miasa hoe io ndray ho atao vato atsindriazana ndray izay dia mody lazaina fa isy contrat dia mody lazaina fa misy taratasy toy izao sy ny aviny fa raha mivoaka any amin'ny filan-kevitry minisitra nge misy didim-panjakana didim-pitondrana na didim-panjakana iray mivoaka hoe sokafana ny recrutement massif dia lalam-panjakana velona zay azo ifanenjehana hatrany amin'ny fitsarana raha sanatria ka misy ny tsy fanatanterahana azy fa ny olana dia karazana contrat ohatrin'ny atao petapeta toko fotsiny mialatsiny amin'ilay fitenenana hoe ao sy ny avy fa mifanaraka ohatr'izao tsika dia nefa rehefa avy eo tsisy zavatra mazava zay. Enimpolo isanjaton'ireo mpitsabo mpanampy no voamarina fa mitondra ny valan'aretina COVID-19 misy ny fepetra izay takiana hiarovana ireo mpitsabo anatevin-daharana. Zany ho anay dia tsotra hoe ataovy recrutement massif dia omeo fitaovana ara-dalàna ireo olona ireo fa antony mamparary ny mpiasa amin'ny fahasalamana dia ny tsy fahampiana fitaovam-piarovana ao aminy dia mila fitaovana ampy ireo zany hoe inona avy izay fitaovana izay misy fitaovana ilaina ara-tsaina dia ny fampiofanana aloha hofanana ny mpiasa amin'ny fahasalamana satria ny asa mafy mety tsy ampy ny fahalalana ahafahany miaro tena dia mety ho trasiny aretina izy. Faharoa omena fitaovana izy na le EPI équipement de protection individuelle ahafahany misolo isaky ny adiny 3 na isaky ny adiny 7 arakaraka ny fenitra takian'ilay fampiasana ilay EPI dia fahatelo misy an'ilay antsoina hoe motivation. Ny volana janoary no efa tokony nandray ny fanapahan-kevitra mahakasika ny antsoavo nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny mpitsabo sy ny mpitsabo mpanampy anatevin-daharana ireo mpitsabo amin'ny valan'aretina COVID-19 raha ny fanazavana hatrany. Raha tsy aivina, omaly no nivoaka tamin'ny fitatitry ny filan-kevitry ny minisitra ny antsoavo nataon'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpitsabo sy mpitsabo mpanampy. Tsara sitrapo izay vonona an'olo-tanana amin'ny fitsaboana ireo marary ny valan'aretina any amin'ny hôpitaly sy any amin'ireo CTC.